ny fandresen'ny mpino kristianina ny fandresen'ny mpino kristianina fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankely avy any Nazareta, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra ka hatretỳ tany amin'ny anarany no iarabako anao ry havana amin'izao alina izao. Ary fifaliana lehibe ho any miaona aminao mampita aminao izao taridalana izay ampitondray ny tompo izao. Mialohan'izay iombonantsika eto dia andeha isika hiara-iombona amin'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Beranao izay Andriamanitra, Andriamanitra tsy toa ianao. Andriamanitra manerina izao tolo izao ianao. Andriamanitra be hery ianao, be fahefana ianao. Andriamanitra tsy misy tahaka anao fa velona mandrakizay ianao. Manamaso mahita ny zavatra rehetra izay miseho sy mitranga amin'ny fiainanay zanak'olombelona ianao. Andriamanitra manatanana izay afaka misakambina izay rehetra manaiky anao ianao. Izany no hidiranay ianao fa Andriamanitra fitiavana ianao. Ary noho ny fitiavanao namindrano fota aminay. Mbola namelanao anay tsirairay avy izay mandre izao fandarana izao ho velonaina. Ary noho ny famindraponao no anton'izany rehetra izany. Misaotra indrindra noho ny fitiavanao lehibe. Misaotra mbola ahafahanay miara-miombana eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa ato anatin'ny fandarana ny fandresen'ny mpino kristianina. Misaotra ny amin'ny tolotsaina rehetra izay omenao amin'ny tarihanao anay mpino kristianina ho amin'ny lalam-pandresena mandrakariva satria fantatray fa hazakazaka ny ety amin'izao tontolo izao ka mba tsy hazakazaka ho any amin'ny lala-migodana ny izahay fa ho any amin'ny lala-tery izay ahitanay ny fandresena ny fiainana mandrakizay izay santarinay dia ny mbola ety ambonin'ny tany. Misaotra indrindra tompo ny amin'ny fotoana omenao, ny amin'ny fisian'ny mpiaino ihany koa izay miaino izao fandarana izao. Misaotra ny amin'ny ampaherezanao sy ampahatanjahanao indray ny finoanay satria ny fandresena dia omena ny mino. Misaotra indrindra tompo ny fanahinao masina ny anjaka feno aty anatinay. Andresy lahatra ny fonay fa tsy misy ny fandresena azo antoka sy ho mandrakizay raha tsy ao aminao Andriamanitra irery ihany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia mitenena ary ianao tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Iny ary ry havana, tsara ny ampahafantarina antsika fa paiko avy amin'i Jesosy Kristy avokoa, tolotsaina avy amin'ny fanahy masina no entina manatanteraka ity fandaharana fandresen'ny mpino kristianina ity. Ary mahatsapa angamba ianareo mahatsikaritra ihany koa ny tsy mba nisian'izany hoe famaliana SMS izany hatramin'izay raha tsy tamin'ny heriny sy tamin'ny tapabolana satria izay ny baikon'i Jesosy. Dia mbola misy ny mandefa SMS hoe mba valeo amin'ny fandaharanao fa efa tapitra tamin'ny heriny ny famaliana ny SMS ary dia mirosontsika ho amin'ny taridalana. Ny taridalana izay aroso aminao eto moa dia fitantanan'Andriamanitra antsika tsirairay avy ho amin'ny fandresena satria araka ny tonom-bavaka teo dia tena hazakazaka ety amin'izao tolo izao. Ary eny andalam-piazakazahana dia misy ny fingapingana maro samihafa. Misy ny lalana izay mideza, misy ny lalana izay mitsotsoroka mila ampivarina mihitsy ho any akady. Eny an-dalana dia misy ny lalana izay mikitoatoana be ihany. Ary ny taridalana tahaka izao no hanaporofon'Andriamanitra ny teniny izay voalaza ao amin'ny Isaia 10:7 ny 2:7 hoe androso eo anoloanao aho izy ary andravona ny mikitoatoana sy anoritory ny varavarana varahina ary anapatapaka ny hidy vy dia omeko anao ny rakitra ao maizina sy ny arenana fenina ao mangingina mba hahafantaranao fa izao ny Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitra Israely. Raha mandeha irery amin'izao mantsy isika tsy ahavoany varavarana ne, tsy ahatapaka ny hidy vy izay hanagejany
satana ny fiainantsika mpino kristianina amin'izao andro farany izao ka tsy ahitana ny fandresena mihitsy ary izany no androsoan'Andriamanitra eo anoloantsika andamina n'izany rehetrarehetra izany ary voalaza teo fa hanome ny valimbavaka izy, hanome ny fandresena izy raha manaiky isika hampandroso azy eo anoloana andamina n'izany rehetrarehetra izany. Koa ny lohatenin'ny taridalantsika androany ry havana dia ny hoe tsy toa Andriamanitra. Ary izao ny voalaza any amin'ny Joba 7:20 andininy 7:20 hoe iza ny mahasaka anazy fa na inona ny inona irin'ny fanahiny dia ataony. Izany no tenin'Andriamanitra ry havana. Io Andriamanitra tsy toa io, ny tsy toa aloha voalohany indrindra dia midika ny hoe tsy misy mahatohitra. Manana ny hery sy ny fahefana ry havana Andriamanitra ary manao izay tiany atao amin'ny olona izy, amin'ny noharen'ny tanany izy dia isika olombelona izany. Mety ho gaga ianao eo anatrehan'izany hoe Andriamanitra ve izany no manao an'ity areti-mandringana ity? Tsia, Andriamanitra tsy manao areti-mandringana izany fa avy amin'ny devoly izany. Hain'Andriamanitra ny manakana an'izany, fanomen'Andriamanitra alalana izany. Matoa mandalo eran'izao tontolo izao mandalo eto amin'ny firenentsika ihany koa. Fantatrao tsara angamba ny tantaran'ny Joba izay tena nahafongana ny arenan'ny Joba iray manontolo nahafongana ny zanaky Joba iray manontolo nitondran'ny Joba aretina vai hatrany etapindoka hatrany Paladi. Hain'Andriamanitra ny nanakana an'izany fa Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny devoly hoe indro eo an-tananao izay ananany rehetra. Dia nofongorin'ny Joba avokoa anie ny fananany rehetra. Fantatry ny devoly anie fa tsy azo kasihana io Joba io arak'izay voasoratra amin'ny Joba 1:10 hoe tsy hainao va ny nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra. Fantatry ny devoly anie izany ary tsy azo ny kasihana izany fa Andriamanitra ny nanome alalana azy nahafongana ny arenan'ny Joba iray manontolo. Izay ny maha Andriamanitra tsy toa azy ry havana, manao izay tiany atao izy. Fa ao anatin'izany dia misy tanan'Andriamanitra miahy an'i Joba mandrakariva. Ary mba fantatrao moa fa na inona izay miseho eo amin'ny fiainanao dia avy amin'Andriamanitra izany. Ilay tsy toa, ilay tsy azonao tohaina ny mampandalo an'izany satria misy tanjon'Andriamanitra ao dia ny ahatsapahanao fa tsy ny herinao na ny fahefanao na ny kajinao no entinao anafahana an'io zavatra izay mianjady eo aminao io olana aretina. Tsy izany ka, avy amin'Andriamanitra io. Noho izany ianao ilay efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tomponao sy ho mpanjakanao ary mpamonjinao dia ny hitodianao amin'Andriamanitra no tanjon'Andriamanitra amin'io izay mianjady eo aminao io. Adinonao manko ilay hery sy fahefana izay nomen'Andriamanitra anao adinonao izany dia lasa ianao nanao izay tianao natao, dia lasa ianao nanaisotra ny fitafiana izay misy ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Tsaroa fa any amin'ny Efesiana 4:2 ka hatrany amin'ny 5:20 dia voatafy ny fiadian'Andriamanitra avokoa ny tenantsika mpino kristianina rehetra. Fa rehefa esorinao ange izany, rehefa mihodina amin'izany ange ianao lamosina anie ka tsy voalaza ao fa misy dia mihodina eo anatrehan'izany fiadiana izany ianao, mihodina eo anatrehan'izany fitafian'Andriamanitra izany ianao dia very raraka teo anatrehan'izany ihany koa ny hery sy ny fahefana izay efa nomen'Andriamanitra anao. Ankehitriny ry havan'Andriamanitra dia mampatsiahy fa iza ny mahasaka anazy fa na inona irin'ny fanahiny dia ataony izany. Ny mpanao salamo aza dia ny haiko vava mihitsy fa ny hery sy ny fahefanao Andriamanitra hoy izy noho ny koa iza ny fahavalinao anao araka Salamo 5:20 ny 9:7. Eo anatrehan'izany hery sy ny fahefan'Andriamanitra izany ry havana izay rehetra manana azy dia mandresy averiko indray mandeha fa raha ny kajinao sy ny herinao no entinao miady dia ho resy ianao. Impiry moa Andriamanitra no miteny. Manisy teny kely eto an'ny tanora
mba afatra ho an'ny tanora ary taridalana indrindra ho an'izay rehetra efa manambady. Misy ange tanora mifankaty de efa hita izao hoe lasa lay olona zay nifankaty taminy. Eto moa Mandrakariva de vehivavy ny tena mitaraina hoe za de ny ty olona tahaka izao de lasa izy malahelo ny foko eto ambavaka iny mba hiverina amiko tsy ariavana, tsy mitondra ambavaka aniny mihitsy hiverina aminao. Zany aloha de teny ataoko hoe inona ny antony? Matoy izy sa mampirafy anao, tsy niazona n'lay teny mpitiavana zay ny fanaovanareo hatramin'ny voalohany de olona mbola tsy ao amin'Andriamanitra izy. Zany mitsangatsanga zany ange ka tsy ao amin'Andriamanitra. Ary misy ihany koa ny efa miaraka tsotra zao de mifanome toko fa hivady sika de inona ny zavatra ataon'izy ireo? Manao firaisana mialohan'ny fanambadiana izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. De rehefa aveo misaraka de mitomany de eo vao milaza hoe manenina zany. Zany ny fomba fiadin'ny devoly zany raha tsy fantatrao. Ny devoly de tsy manao ninina eo amin'ny fiainanao raha tsy izay ampanenina anao eo amin'ny fiainanao. Ka izao rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompy sy mpamonjy ny fiainanao ianao de efa nahazo ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra ianao. Lay fahefan'Andriamanitra tsy to de hiaino zany. Ary tsy hiainana fotsiny ihany fa ampiaro zany eo amin'ny fiainanao ray manontolo de ho hitanao ny fandresenao. Ny fahafenon'ny rivotra ao anatin'ny baolina anankiray ange vao maika mampisavona azy rehefa atotona izy. Jerenao tsara ny baolina anankiray rehefa tsy de ampirivotra loatra, andeha aloha atao hoe tsisy rivotra de atotony amin'ny tany ange fa tonga de mifitetaka eo. Ary raha ohatra misy rivotra fa tsy de ampy loatra de atotony amin'ny tany anie fa zara raha hiainga 5 cm. Fa rehefa tena feno rivotra ny baolina anankiray ka atotonao de misavona iny miverina miakatra. Ka na atotonao farak'izay mafy aza de vao maika tsy tantinao ny fiverenana iny fa vao maika misavona lavitra be eny amin'ny rivotra ambony eny. Fa izay tiako ampitaina aminao ry havana de izao, raha ny vavanao fotsiny no miteny fa nandray an'i Jesosy Kristy, tsy miaina n'izany fandraisana an'i Jesosy Kristy zany de ianao lay baolina zay tsy misy rivotra mihitsy. De tonga ny olana ary afitetaka ny olana eo amin'ny toerana zay misy anao eo nge ianao toy ilay baolina zay tsy afaka ny savona fa mifitetaka eo amin'ny tany eo. Fa rehefa ianao kosa no miaina sy mivelona amin'ilay hery sy ny fahefany nomeny Jesosy Kristy anao, na inona olana mitranga eo aminao vao maika azy zany mampisavona anao ambonimbony kokoa re. Ho tsapanao mihitsy fa Andriamanitra lay manome fanadinana anao io ary manafaka anao ao anatin'izany fanadinana izany de misondrotra kilasy ianao rehefa aveo. Ry havako, aza misaraka amin'Andriamanitra re na inona zay miseho eo amin'ny fiainanao. Atateraka izany rehetra izany de mitombo amin'ny finoana ny Jesosy Kristy. Raiso ny ampinga ho enti miady de ny tenin'Andriamanitra izany. Ary aza misaraka aminy indrindra amin'izao andro mahory izao, andro zay anozongozona ny devoly ny finoana izao vanim-potoana zay iainantsika izao Ary ao anatin'izany no tiany devoly anaritsika ny hery sy ny fahefana zay nomen'Andriamanitra. Fantatry ny devoly anie izany hery sy fahefana izany, anitsaka menarana sy ny maimoka ary andrisy ny hery rehetra izay entiny devoly araky ny Lioka 10:7. Fantatry ny devoly ange zany. Ary ianao izay efa nandray an Jesosy Kristy mitony nanarana ao kristianina io, ianao zay manana izany indrindra no velesiny, no finjaniny, no ataony tafiditra ao anatin'ny aratony. Ary inona ny tanjony amin'izany? Zay ampiaina ny finoanao re. Satria rehefa miakely ny finoanao de tsy misy ny fandresena, satria ny fandresena de omena ny mino. Izay ny anambarako anao hoe
aza mipetrapetra-potsiny amin'izao ampitomboy ny finoana isan'andro amboary ny programam-piainanao rehefa miona amin'i Jesosy Kristy ianao isan'andro raha isa maraina sy atoandro ary ny ariva dia ampitomboy izany mba ho feno an'i Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra ngela hery sy fahefana ao antsika fa mampare finoanany ny tsy fananana ny tenin'Andriamanitra ny tsy fiainonan'Andriamanitra ny tsy famakinana io baiboly io mampiena ny toerana ny finoana izay efa ao anatinao zany koa mitombo mahereza fa ny olona rehetra izay nateraka Andriamanitra manana azy mitondra ny anarana kristianina dia tsisy nateraka ny horesy izany mareta ary amin'ny fiarahana amin'ny tompo aza miala mihitsy na inona mety ho sedra mahazo anao fa ny fandresena dia efa voaomana ho anao andonga isika anasany hosanam-bojatovy fitiavany amin'ilay herany mitondra ny lohateny hoe miasa Andriamanitra tena miasa Andriamanitra ry havana eo amin'ny fiainantsika tsirairay ianao no mihevitra hoe sao dia mba tsy mahita ary zao Andriamanitra zao sao dia mba tsy mihaino ary zao Andriamanitra zao tena mahita anao izy fantany ny fitarainanao efa noenony avokoa ny fahorianao rehetra ary ho avy izy hiasa eo aminao fahazasakanana ny fanakananao azy ange dia ilay finoanao tsy mino ane ianao zany ny fanakanana ny fiasan'Andriamanitra fa aza matahotra ary mino fotsiny ihany hoy ny maraka toko 5 andiny ny 9:30 mandroso ary ianareo ry hosanam-bojatovy fitiavana ndawary eo Senyula natsazuvahana semesareti tsazo sitranina tomavere vitrano fatratra mafantatra uvene finona sotenizo mampahereza kwana ezavatra rehetra dehainata Sofia vana mizeriana alovany amina manatuna sairantsainy anao teotra iarina milanjirery zay midona Jesosy andravanio ino ifamarina voavonjy zay manampinona Arinisika yana finarita na dezahatweta sinanda atsapianafa nasada marita everangere zedofitifa sarapya farana enana patana sinyuvana katu nanupuna nasu Tetiatani, Jinjandani chani, Ganani fiada, Nani tupu. Se votucando faramidini, Nefa pachana de katsididini. Sopamu zefanalidini tumpuni zafatra rehetra jaunesiza tukuni bebahana fanutangeka vatumisakana savamadu sikaleo yalana miovadewikana yazavana Yandrelanao izy Jimba mandatsizy fitiavan-dehibe no ao ampony anio raha etrenao ny fanapahany iseo tokony fitahiny loarinisika
yana finaritra na de zahatretra zindaindra atsapianafa nasada manitra eferoingerezay ofilifa sarapiafarana enana atana sinyuvanakatu nanupunanasu natetiatani jinjanani chani nenani fiada nani tupu nuarinisika yana finaritra na de zahatretra zindaindra atsapianafa miasada manitra everoingirezay lofidilifa sarapiafarana enana atana sinyuvanakatu nanupunanasu natetiatani jinjanani chani nenani fiada nani tupu nenani fiada nani tupu dia averiko ry havana izany tonitira zany hoe zao ny teny ampahirizako anao a tsy misy zavatra zay tsy hainy atao fa miandra ny finoko sy ny finoanao izy ary mijery atsika mampiasa ilay hery sy fahefana mba hambombany amin'ny lalina rehetra izay alehantsika amin'izay rehetra ataontsika manoloana ny aretina manoloana ny olana maro isan-karazany dia aza miraviravy tanana ntsony a ombanao Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia isika rahiomana amin'ny hivavaka isika tompoko saotranao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay mampahery anay tokoa misaotra mampahatsiahanay mandrakariva fa raha tsy mitombona tsara ny finoanay ary raha tsy mampitombo an'izany finoana izay anananay izany izahay a dia tsy hahita ny fandresena koa indreo ny mpino kristianina rehetra izay miaino sy manaraka izao fandarana izao ianao Andriamanitra ny ambomban'izay rehetra tapa-kevitra marina fa atoky ianao ary manaiky ny tombo eo aminao no ampahitanao a ny voninahitrao sy ny fandresena izay vaovao-manao an'ny tsirairay fa maneho izay tsara lavitra ho an'ny tsirairay ianao Andriamanitra misaotra indrindra ny amin'ny fisiny ny taridalanao eto amin'ity onjam-peo ity ahitanay izay lalakombana satria fanila ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ianao Andriamanitra misaotra indrindra tompo tehirizo ary ny tsirairay avy ao ireo manana olana eo amin'ny lafi ny fahasalamana ny mampitondram-bavaka ihany koa ny manana havana izay tsy salama ianao Andriamanitra ny anasitrana azy ireny ianao Jesosy Kristy ilay efa nanaiko ny fatsiana teo amin'ny azo fijaliana nitondra ny ota sy ny fahotana rehetra hanasitranana ny marary rehetra izay matoky anao izay miankina aminao ary izay mino anao ao ihany koa ireo rehetra izay ao anatin'ny fikarakarana taratasina tany ianao anie Andriamanitra hiditra antsehatra amin'ireny fomba fikarakarana ireny mba tsy hahatonga ny tsirairay hiditra amin'ny kolikoly izay fandrika velaran'ny devoly eo anatrehan'ny tsirairay izany a fa tena andeha amin'ny fahitsiana andeha amin'ny fahamarinana satria tsy mitahiry zavatsoany izay mandeha amin'ny fahamarinana ianao ao ihany koa ireo rehetra izay mangatabavaka fa mandalo ady sarotra eo amin'ny tokantrano efa nentinay teo aminao mandrakariva ireny Andriamanitra fa hatramin'izao dia mbola eo anatrehan'ny ady ny mpanomponao taovy manam-paharetana tompo fa ianao no efa nilaza fa mahareta amin'ny fivavahana miareta amin'ny fahoriana ary mifalia amin'ny fanantenana fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana ho an'ny tsirairay izay mino anao dia tehirizo izy ireny hifikotra aminao tsy ala aminao ary anantena no mandrakariva fa tsy misy olona nanantenanao ka resy andaharana misaotra indrindra tompo ao ny marariny ty arety mandringana ity misy ny any amin'ny hopitaly misy ny any an-trano ninina Jesosy fanafody rehetra izay miasa amin'izy ireny dia hiara hiditra amin'ireny fanafody ireny ianao
anendry ny loharanon-naretina ny anatin'ny vatany tsirairay avy ary anasitrany ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny devoly satana rehetra izay manangoly manome ny fahapiviana sy ny firaviraviza-tanana didina sy roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankiry avy any Nazareta any fariafo any andavaky ny elo any ny anjara toerana misy anareo sy devoly satana tsy manana anjara toerana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianareo. Tondram-bavaka izay ho an'ny mpitsabo rehetra ao anatin'ny fiferetanaina satria mamendra ny aretina. Fantatray tompo fa tsy ny lamba kely atao eo am-bava ny tena fiarovana ho an'ilay tsirairay avy, tsy ny akanjo izay isalorana ihany koa fa tovy mahay mitafy anao Jesosy Kristy izy ireo. Dia arovy tompo fa anakandria masonao izy ireo. Jereo ireo rehetra izay mpitory ny filazantsara any misehitry ny hopitaly amin'izao arety mandringana izao, mba ho tany lonaka ny riny ny teninao any ireo marary rehetra ireo ny fony ka handray anao Jesosy Kristy ho tompy sy mpamonjy ny fiainany ray manontolo. Misaotra indrindra fa Andriamanitra velona manatsofina entina miaino ianao, matoa izay sa miresaka aminao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany ary dia tsy hitaredritra amin'ny mpanomponao ianao fa hamaly vavaka araka ny haben'ny famondraponao sy araka ny haben'ny fitiavanao. Misaotra tompo. Amen. Indro ry havana omeko anao ny larana finday raha misy tianao hifandraisana dia 034 11 293 24 dia mahereza indrindra mitombo be dia be ao amin'Andriamanitra. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandraisen'ny mpino kristianina. Ny fandraisen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Masoa.